mianatra eo tongotrao. Faly miarahaba ny zazakely rehetra indray tratry ny sabata. Tsy adinonareo ankizy rehetra manaraka ny fandaharana. Faly be tonga atao tokantranontsika indray ihany io. Andaosika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra indray dia hanao vavaka izany sika, dia akambana ny tanana, ondrika ny loha, kipy tsara ny maso. Andriamanitra rainay faly indray izahay fa nitahinao nandritra ny herinandro. Omenao anjara fotoana indray eto amin'ity fandaharana ity mba hianatra ny teninao. Ny rinay dia mba ho fenonao fanahy ny ankizy rehetra dia hanana fahendrena amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Rehefa averintsika indray aloha ny lesona tamin'izay, nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra tamin'ny andro voalohany, dia nanao ny mazava izy tamin'ny andro faharoa, dia nanao ny habakabaka izy nataony hoe lanitra tamin'ny andro fahatelo, dia tamin'ny andro fahaefatra izy nanao ny tany maina. Dia hianatra indray izany isika izao amin'ny andro fahadimy inona no nataon'Andriamanitra hoy ianareo? Andao aloha isika hiaraka hanao tsianjery izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny faha iraika ambin'ny folo. Genesisy toko voalohany andiny faha iraika ambin'ny folo mivaky toy izao hoe: ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy hazo fihinam-boa. Tsara be ny tsianjerintsika. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy hazo fihinam-boa. Tsara be izany tsianjery izany. Ahoana indray ary nanaovan'Andriamanitra an'ilay izy? Izao ilay Andriamanitra be fitiavana io niteny tamin'ny feo mahery izy tsy masiaka fa tamin'ny hatsaram-panahy. Rehefa nataony hoe aoka ny rano hiangona, dia niangona ny rano dia nipoitra ny tany dia teo amin'ilay tany nipoitra indreraka izy no fenoan'Andriamanitra fitiavana zava-maniry mahafinaritra be. Nisy voninkazo, nisy bozaka maitso, dia hoy izy hoe nisy hazo fihinam-boa. Voankazo ange izany, nisy voankazo tao ohatran'ny ampalibe ohatran'izao dia ohatran'ny zavoka dia nisy hazo naniry namoaka akondro be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay raka izy namorona hazo izy hamoaka paoma ngeza be, hamoaka voasary tsara tarehy be, dia hamoaka inona koa re? Hamoaka poara. Be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra naniry tamin'ilay tany maina teo. Dia nasainy namoaka zavatra hohanina ankoatran'ny voankazo, dia nisy anana, nisy karaoty, nisy voatabia, dia nisy inona koa re? Nisy legioma isan-karazany, ovy, betsaka dia nisy tsaramaso, dia nisy voanjobory, ireny karazana sakafo hohanintsika ireny hoy Andriamanitra hoe aoka ny tany haniry zavatra hohanin'ny olombelona, dia haniry voankazo. Tena misaotra an'Andriamanitra isika fa tena tiantsika io Andriamanitra io fa noforoniny izany rehetra izany raka izy mba ho anao dia ho ahy ihany koa. Tiantsika moa Andriamanitra nomeny voninkazo tsara tarehy be koa isika, noforonin'Andriamanitra koa nge ireny. Dia misaotra an'Andriamanitra indray izany isika noho izay fitahiana nomeny antsika izay. Efa anankidimy izay ny karazan'ny fitahiana nomen'Andriamanitra ho antsika raka izy. Andao isika hisaotra azy foana hoe Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao zava-maniry isan-karazany, dia nomenao voankazo isan-karazany mba hohaninay, hahasoanay, hahasalamanay. Dia farana indray ny fiarahantsika amin'ny herin'ny indray aza adiny kokoa daholo, kopakopa tanana veloma daholo. Tonga eo amin'ny fotoana famerenana ny leson'ny kilongontsika izao. Mahafinaritra mandeha ny fotoana. Efa herinandro fahadimy sahady isika izao, herinandro fahadimy. Mandeha be ny fotoana raka izy. Hamerina ny lesona fa
dimy izany tsika efa mialoha izay andesika aloha hivavaka. Akambana ny tanana dia ahondrika ny loha hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa omenao fotoana indray ahafahanay mamerina lesona. Ampio izahay mba ho zaza endry, mahay mankatoa, mahay manaraka ary mahay mandray lesona avy amin'ny teninao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Eny ary, herinandro 5 nisafidy Adama sy Eva. Nanao safidy i Adama sy Eva, izay ny lohateny. Ny tsy anjery lava be, mahatadidy ve ny ankizy kely, ny kilonga kely, ao arany andao ary ataontsika. Fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay, ny fanomezam-pahasoavana ao amin'Andriamanitra eo amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ao amin'ny Romanina 9:17 no misy an'izany tsy anjery lava be izany. Atao foana ilay izy dia hainy kilonga rehefa avy eo. Eny ary, nisy hazo roa tao amin'ny Saedena, tao amin'ilay tanàna, ilay fonenana namboarin'Andriamanitra ho an'i Adama sy Eva. Nisy hazo anankiroa teo voany ankoatra ny zavatra rehetra, ny hazo rehetrarehetra, nisy paoma tao, nisy paiso tao, nisy zavoka, nisy karazana voankazo tao, fa nisy anankiroa manokana teo afovoan'izà. Ireo ilay hazo antsoina hoe hazonaina ny anankiray, izay azo hanina, fa rehefa mihinana azy kosa dia tsy mety maty intsony. Ny anankiray ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, izay tsy azo kasihina mihitsy, tsy azo hanina, fa raha vao mihinana azy dia maty. Nafarany Adama sy Eva hoe tsy azo atao ny mikasika ireo hazo eo afovoany zareo. Nandehandeha Eva, tafasaraka kely izy sy Adama, dia nandehandeha izy, tsikitsiky ery izy nandeha, nandalo teo amin'ilay hazo anankiroa teo afovoan'izà izy. Dia jerijery izy, naheno feo tampoka izy avy ao anatin'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Eva, ahoana? Hoaiza ianao? Mandeha mitsangatsangana fotsiny aho izy Eva. Ty hazo ty moa ilay nitenenin'Andriamanitra hoe aza ihinananareo mihitsy. Dia hoy Eva hoe efa nitenenin'Andriamanitra izany. Dia hoy izy ve Andriamanitra hoe ho faty ianareo raha vao mihinana an'io? Izany mihitsy, hoy Eva. Hoy ilay biby lava tsara tarena minapiratra, nanana elatra angely ny teny tao anaty hazo e. Io ilay Satana, ilay avy Losifera tany an-danitra fa nalatsaka tetỳ ambonin'ny tany dia tonga tao anatin'ilay hazo. Dia io lasa Satana, lasa mpamitaka. Dia noteneniny hoe tsy maty ianareo raha ihinana an'io, fa jereo nge zaka e. Dia ihinana dia naka ilay menarana dia nihinana. Maty izy sa tsy maty? Tsy maty izy. Mangalangy hozy izy mantseny Eva e. Dia nanenina tokoa rak'izy Eva, dia naka tokoa Eva. Hoany ary e, ho ilay bibilava. Dia nihinana Eva. Aiza, maty ve ianao? Mbola tsy mahafantatra an'izany maty izany koa ange Eva e. Fa tsy nanenina izy. Inona no nataony Eva hoy nareo? Satria izy efa voafitaka dia tsy naninona nefa izy teo, fa lasa izy naka anankiray. Dia netiny dia lasa izy nandeha nakany amin'ny Adama, dia hoy izy hoe Adama, jereo ane. Taitra be Adama, andray Eva, ary toa ilay voankazo iny alainao iny. Le voankazo ty,
dia ahoana ninana izany ianao? Ie, ninana dia izao tsy maninona. Andray, eva kosa rangahy, efa nitenenina hoe tsy hohanina iny. Ka tsy maninona ange i Adama e. Ao, mihinana. Nalahelo any evy i Adama, dia inona nataony ozy nareo? Nihinana izy. Loza, nanao inona ary Adama sy Eva? Nandika ny tenin'Andriamanitra, tsy nankatoa i Adama sy Eva. Tsara ve zany tsy mankatoa zany? Tena ratsy zany. Nanota i Adama sy Eva. Jerevany tsy nisy akanjo intsony teny aminy fa afaka ilay akanjo tsara tarehy teny aminy. Nahatsiaro nangatsiaka izy, nahatsiaro an'izany hoe menatra, nefa tsy fantany izany talohan'izao. Inona ary reto zava-doza nataontsika? Nanjary nahita hoe nitanjaka izy. Rehefa mitanjaka moa raika izy dia mideradera amin'ny olona ve? Rehefa tsy manao akanjo ve dia mandehandeha mideradera amin'ny olona? Fa manao inona? Lasa mandeha miafina, dia lasa niafina tany anaty lobolobo, tany anaty hazohazo i Adama sy Eva. Tonga Andriamanitra isakariva fa satria izany ange fataon'Andriamanitra e. Tonga Andriamanitra hiresaka amin'izareo. I Adama Eva tsy namaly zareo. Tsy namaly izy satria nanjary nahay natahotra izy. Niantso ihany Andriamanitra. Adama Eva, efa fantatr'Andriamanitra anie ilay zava-doza nataony e. Ilay zavatra ratsy nataony ange fantatr'Andriamanitra e. Farany nipotra kely ihany. Ahoana Tompo? Teny moramora. Adama sy Eva, fa inona no nataonareo? Fa maninona nareo no miafina? Dia efa sady efa nanao zavatra ratsy Adama sy Eva, mbola tsy nifona ihany izy. Rehefa manao zavatra ratsy moa raika izy dia mila maninona? Mila mifona. Mifona fa tsy nentiny nataoko, tsy amerina intsony izany ny atao. Fa i Adama sy Eva tsy mba nifona. Mampalahelo i Adama sy Eva, tsy nahazo nipetraka tao amin'ilay trano, ilay fonenana tsara tarehy izy fa norohana nivoaka tao amin'ilay fonenany. Tsy nahazo nipetraka tao intsony izy satria sao mihinana amin'ilay hazonaina ka tsy ho faty ao anatin'ny zavatra ratsy, ao anatin'ny fanaintainana, ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny toetra ratsy. Dia voatery norohana, tsy nahazo mipetraka tao amin'ny saheteny izy. Tsy navelan'Andriamanitra ho very anefa izy ireo, fa nanao teny fikasan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra foana izy. Tena nanaovan'Andriamanitra teny fikasana, nanaovan'Andriamanitra drafitra fa ho vonjen'Andriamanitra izy amin'ny fotoana mamety azy. Inona ary izany drafitra izany? Nomena Jesosy ho famonjena any Adama sy Eva sy ho famonjena antsika ihany koa. Tian'Andriamanitra nerak'izitsika. Fa vao mahafaly izany, fa vao tsara indrindra, fa na dia mpanota azy isika dia mbola tian'Andriamanitra foana. Tian'i Adama sy Eva Andriamanitra ka nankatoa izy ireo na tsy nankatoa dia mbola nikarakarainy, mbola nanaovany planina fa ho vonjeny foana. Rankizy, nanao safidy ratsy Adama sy Eva kanefa dia mbola nasehon'Andriamanitra azy fa mbola tiany ho vonjena na izany aza. Isika rankizy matetika manao zavatra ratsy, mandan'Andriamanitra, manao safidy hanao zavatra ratsy. Sao inona no tokony ataontsika voalohany indrindra? Mifona, dia tsy mamerina intsony, dia mihazakazaka makeo amin'Andriamanitra fa tsy mandeha miafina, dia mihazakazaka makeo amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra Jesosy eo ity vonjeo fa tsy mahavita ninina fa ianao ihany no mahay ny zavatra rehetra. Tiantsika Andriamanitra dia tokony haninona koa izany isika? Tokony ho tia azy mankatoa, endry tsara, manao safidy tsara, tsy madiditra intsony. Dia izay indray izany lesintsika lesona fahadimy. Averintsika anie ny lohateny sy ny tsenjery. Lesona fahadimy,
Ny safidy Adama sy Eva tsy anjery fa fahafatesana no tambiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Samy endry tsara ary dia samy manao safidy tsara. Andeha hivavaka ary isika toetsika mbavaka ny lesona. Jesosy malalo, misaotranao zahay no ny lesona nomenao anay. Ampio zahay mba ho mpankatoa, mba hanao safidy tsara ho zaza endry ary anaiky ny fitiavana sy ny famonjena ao anay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Dia manao mandra-pioana indray ary kilonga rehetra amin'ny herindray. Manao daholo ianareo rakizy, salama daholo ve? Matoky aho fa samy salama tsara itsika rehetra noho ny fahasoavan'i Jesosy. Aza manany efa fa raha ohatra misy ka tsy salama dia tsaroa fa Jesosy ange afaka manasitrany ary dia hanasitrana anao tokoa izy amin'ity sabata mahafinaritra ity. Eny ary hiaraka mierineto ny lohahevitra fahadimy moa izany tsika io, izay mitondra ny lohateny hoe ny fahalavona sy ny teny fikasana. Ny fahalavona sy ny teny fikasana. Nanana andalan-teny angentsika rakizy izay natao tsy anjery aiza re izay ao amin'ny Salamo fa 4:25. Salamo fa 4:25. Andao nge rahantsika manao hoe fa ianao Tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao. Fa ianao Tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso anao. Salamo fa 4:25. Izany andalan-teny izany rakizy dia mampianatra antsika sahady fa na manahoana fahadisoana ataontsika, na manahoana safidy ataontsika amin'ny fiainana dia tiantsika foana ange Andriamanitra ary mamindra fo amintsika izy. Ny tantarantsika dia ny tantara ny fahalavona izay niseho tamin'ny Adama sy Eva rehefa napetrak'Andriamanitra tao Edena ange izy ireo tao Edena ilay sa mahafinaritra izay nomanin'Andriamanitra hipetrahany Adama sy Eva. Nataon'Andriamanitra tsara be mihitsy ity sa ity, feno zava-maniry kanto dia kanto, feno vorona maro samihafa, feno biby tsara tarehy isan-karazany avy. Ary nafinaritra ny fiainan'ny Adama sy Eva fa tao amin'izany sa izany anefa dia nisy hazo anankiroa rakizy izay nataon'Andriamanitra koa napetrany tao ampovoan'ny sa. Ny iray dia ilay hazo atao hoe hazonaina. Io hazonaina io raha mihinana an'io izany Adama sy Eva dia ho velona mandrakizay. Izany hoe mitondra fiainana mandrakizay ho an'izy ireo ny hazonaina raha io izany no hohanin-dry zareo. Fa ny hazo anankiray kosa dia samy tsara izy ireo, napetrak'Andriamanitra tao fa napetrak'Andriamanitra tao izy io mba hanaporofoana rakizy ary ho famantarana fa nisy anjely anankiray tany an-danitra dia i Losifera izay naninona izay nandika lalàna ary nikomy tamin'Andriamanitra ka dia tonga ratsy fanahy. Dia samy napetrak'Andriamanitra tao ireo hazo anankiroa ireo. Nanome safidy any Adama sy Eva nefa Andriamanitra na hihinana na tsy hihinana, satria dia nandrara azy ireo Andriamanitra hoe aza mihinana an'ilay hazo anankiray izay atao hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia indrisy rakizy fa napalahelo fa rehefa nandehandeha i Eva tao anatin'ny sa dia tonga teo ampovoan'ny sa ange izy dia hitany ilay hazo. Ary gaga dia gaga ange Eva rehefa nahita an'ilay hazo fa indro fa nisy mena rana tsara tarehy. Ny mena rana tamin'izany fotoana izany dia anisan'ny biby tsara indrindra tao Edena satria dia nanana elatra tsara tarehy manjelanjelatra ohatran'ny vatosoa ny mena rana. Dia rehefa nahita an'io Eva dia nanatona an'ilay hazo izy. Rehefa nanatona izy dia gaga izy satria inona sisinareo no nahagaga azy? Fa rehefa nanatona izy dia niteny ange ilay mena rana dia niresaka tamin'ny Eva ilay mena rana.
ary dia mifampiresaka teo Eva sy ilay Menarana. Ary ny hafarany resaka ry zareo dia nampihinana ny Eva an'ilay hazo. Indrisy fa notazany Eva angely hazo dia ninakany dia ninanany. Fa raha mbola nioty sy ninana izy dia toa tsy nisy zavatra niova teo amin'ny fiainany. Fa tsapany ary hoe ohatra ny hazo tsara ilay izy dia nitondrany i Adama. Rehefa nitondrany i Adama dia tsy nahakatoky i Adama satria Andriamanitra dia niteny hoe aza hinanana ny voan'ilay hazo, kanefa dia nihinana ry zareo. Rehefa nihinana izy dia tsapany zareo rakizy, fa nisy alahelo be tonga tao am-pon'izy ireo. Dia natsapa izy ireo fa lasa natahotra tao anatin'izy ireo. Ilay hafaliana tao anatiny izany ny ala dia nisolo tahotra, dia natahotra an'Andriamanitra izy ireo, natahotra Iona amin'ny Jesosy izy ireo. Ary rehefa nijery ny tenany izy dia tsapany hoe nisy zavatra ny ala ngeraka izy tamin'ny tenany. Dia tsy inona ny ala teo fa ilay voninahitran'Andriamanitra izay nasarony azy ireo. Ka dia nijereny tsapany hoe mitanjaka izy dia nanjaitra akanjo ravinavy. Izany ny zavatra mba hitany fa anakonana ny ainany. Ka dia niafina an'Andriamanitra izy, nafinahitra nefa dia izao hitan'Andriamanitra teo ilay izany rehetra izany. Fa navelan'Andriamanitra hisafidy i Adama sy Eva na hakatoa na tsy hakatoa. Vokatra izay tsy fankatoavan'izay nefa dia hitan'ny Adama sy Eva daholo fa nanomboka nianala hazo ny ravikazy rakizy. Lasa nisy alahelo teto amin'ity tany ity. Dia niantso azy ireo moa izany Andriamanitra satria lasa nanota izany zareo. Dia niafina an'Andriamanitra dia natsoin'Andriamanitra izy tamin'ny kovotra sy tamin'ny tahotra no nanatonany an'Andriamanitra. Ka velona teo izany nanomboka teo ny fanomezan-tsiny satria rehefa nanontany Andriamanitra hoe fa iza nampihinana anareo an'ilay hazo ry Adama sy Eva? Dia i Adama ange niteny hoe Eva, ilay vehivavy izay namboarinao ange nampihinana ahy. Dia Eva koa niteny hoe za ange tsy dia hoe za loatra fa ny Menarana no nampihinana ahy. Fa ny Menarana rakizy dia tsy nisy na ny liana, tsisy na ny liany an'ilay zavatra nataony. Tao ambadiky Menarana nefa dia tsy iza fa i Satana. Ary fantatr'Andriamanitra izany tian'Andriamanitra nefa Adama sy Eva. Saingy izao vokatra izay fahotana izay, vokatra ny tsy fankatoavana dia tsy maintsy noroasina ny ala tao amin'izay Edena Adama sy Eva. Satria raha mihinana ny hazonaina dia ratsy ny fiainana ao anatin'ny fahotana nefa tsy mety maty. Dia noho ny fitiavan'Andriamanitra izany dia tsy maintsy noroasina ny ala tao amin'izay Edena Adama sy Eva. Izany ny vokatra ny fahotana. Tsy nijanona teo anefa Andriamanitra satria tian'Andriamanitra izao tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra tsika rehetra eo. Dia nanome teny fikasana ange Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva na dia handalo fahafatesana ary ianareo noho ny fahotana hozy izy Andriamanitra dia hisy olona irako, hisy olona anareo ho afaka amin'izany. Iza re izany Jesosy rakizy. Eny tokoa nomen'Andriamanitra Jesosy hisy olona helokontsika mba indray andro any dia afaka manana hery handresy ny fahotana itsika tsirairay avy. Ka amin'izay fotoana izay indray any amin'ny fiainana mandrakizay izay omanin'Andriamanitra ho tsika dia eo amintsika Adama sy Eva. Ka ny fandrin'Andriamanitra ao amintsika izany dia izao hoe aoka tsika ankizy kely hanao safidy tsara eo amin'ny fiainana. Faharoa tsarovy na manao antsika io na manao antsika io dia tiantsika Andriamanitra. Koa manasa antsika ary izy andeontsika hakatoa azy. Ka dia ny tompo hitany ankizy kely rehetra amin'ity sabata mahafinaritra ity hanovy izany atao hoe fankatoavana an'Andriamanitra izany itsika. Ary ny sabata izay lalofantsika dia ho santatry ny sabata izay rahantsika amin'i Jesosy any an-danitra. Dia mametraka ny veloma mandra-piana ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Miaraba antsika tanora zandry indray ary. Araka indray tsika merina ny lesona fa 5. Lesona fa 5 ny anarantsika nandritra ny herinandro no andeha ho fitiantsika. Lohateny dia avy eo tsenjery. Mino fa hainareo tsara ilay izy. Lesona fa 5 mitady namana.
Tsy anjerintsika dia eo amin'ny Jaona 15:5. Efa nataoko hoe sakaizako ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Efa nataoko hoe sakaizako ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Zay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 5:5. Haintsika tsara indray fa Jesosy zany izao no miasa. Zay ny ianarantsika nandritry ny herinandro. Ary tamin'izay fotoana izay dia nakan'ireo mpianatra Jesosy. Niantso mpianatra zany izy hiara hiasa aminy ho faniny mandritra ny fotoana hiasany eto ambony tany mba hahatonga an'izy ireo afaka hirahana indray. Dia nifidy namana zany izy tamin'izay fotoana izay. Hitantsika fa efa mpianatra Jaona ireto namana natsoiny Jesosy ireto. Ary Jaona dia tsy nitaonan'izy ireo ho mpianany fa nanoro an'izy ireo ny mahazanak'Andriamanitra an Jesosy. Ka rehefa fantatra izy ireo, tadidinareo ilay tantara, rehefa fantatra izy ireo hoe Jesosy marina no ilay Mesia, tenenin'i Jaona manko izay, dia hozy ndana manaraka azy. Dia rehefa tonga amin'izay fotoana, niantso ny ireo mpianatra ireo amin'izay Jesosy dia nandeha izy. Ary hitan'i Jesosy fa olona vonika hiasa, olona mahay miara-miasa ary olona miray saina mifankatia no hitany tamin'izay fotoana izay. Ny zavatra nahafinaritra, niantso anankiroa Jesosy dia i Andreasy Jaona zany. Avy eo i Andreasy Jaona niantso ny namany, andao. Dia avy eo dia nahazo an'i Petera sy Andrea. Dia rehefa niantso an'i Filipo Jesosy dia teny eo ihany Filipo dia niantso an'i Natanaela namany. Hitantsika fa ny namana no mora antsoina voalohany indrindra. Dia ohatran'izany mihitsy eo fiainantsika. Rehefa milaza ny momba an'i Jesosy sy mitory ny fahamarinana, mitory ny vaovao mahafaly mahakasika an'i Jesosy isika, dia mora kokoa ny miantso ny namana. Mora ny mizara ny amin'ny olona izay efa mifandray am-po aminao. Aoka izany tsika tsy eritreritra hoe sarotra be izany mizara momba an'i Jesosy izany. Fa rehefa ny namanao, na ny olona akaiky anao, na ny ankohonanao no zarainao azy voalohany, dia moramora kokoa ny mizara azy. Manambara zany ny lesona ny anarantsika fa tokony ao anatin'ny fifandraisana tsara no izarantsika an'i Jesosy dia vetivety izany dia ho tafita. Ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro zany dia nampahafantatra antsika fa tsy sarotra loatra ny mizara ny filazantsara eo amin'ny tontolo misy fifandraisana mahafinaritra. Rehefa tsara ny fifandraisana dia tsy sarotra loatra ny mizara ny filazantsara. Nanampy antsika ihany koa mba haniry izara foana ny filazantsara amin'ireo namantsika. Ary manampy antsika mba hisafidy tsara ihany koa ny hoe haneho ny momba an'i Jesosy amin'ireny namantsika ireny, na amin'ny fomba fiainantsika io, na amin'ny fomba fitenitsika io, na resahana amin'izy ireo mivantana mihitsy aza, dia azontsika atao ny mizara ny momba an'i Jesosy. Tadidinao ve ilay hafatra nampitaina? Azontsika zaraina amin'ny namantsika Jesosy. Ny faniriako dia azoto hizara an'i Jesosy eo amin'ny manodidina antsika, eo amin'ny namantsika isika, tahaka n'izay nataon'i Jesosy sy nataon'ireo mpianatra Jesosy ihany koa rehefa nifampitaona izy ireo. Dia mirary soa antsika, masoa mandrakariva mianatra ny tenin'Andriamanitra. Miaraba ny tanora mantoanto rehetra indray ary ireo 13 taona sy 14 taona. Lohevitra fahadimy sika tamin'ny herinandro iny izay nianarantsika ny amin'ny hoe mitombo amin'ny fahasoavana. Ny andinina tao taditsika dia izay hitantsika amin'ny Kolosiana 2:2-9 andeha rahantsika mamerina izany. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy io tompo dia mandehana ao aminy arak'izany koa. Tao anatin'ny fiara-mianatra tsika dia nahita ny tantaran'ny tovovavy iray Wilma.
Tantara tena nisy izy ity tamin'ny taona 519 507 azafady no nisehony tantara. I Wilma dia zazavavy kely anankiray izay nanana fahasembanana tao amin'ny tongony havia, tsy afaka nandeha tahaka ny olona rehetra ny tongony havia, ary nilaza ny mpitsabo fa tsy ho afaka handeha intsony io tongony havia io, fa ny havanana ihany no matanjaka. Tsy nanaiky an'izany anefa ny reniny fa nanao ny ezaka rehetra mba hahafahan'io tongony io mba hamindra toy ny olon-drehetra. Dia nandeha eo amin'ny 20 kilometatra isan-kerinandro izy mitondra ny Wilma mandeha mihoatra, ary tsy tapaka mihitsy izy tao anatin'izany fa niezaka mandrakariva. Ary rehefa ao an-trano dia miezaka ny reniny sy ireo iray-tam-po aminy mba hampandeha ny Wilma, manao ny ezaka rehetra mba hahafahan'ny Wilma manao fanazarantena mba hahafahan'ny tongony havia handeha tsara. Rehefa tonga teo amin'ny 12 taona ny Wilma dia efa nahay nandeha, satria talohan'izay dia efa nitondra bekizy ary nitondra hazo be tamin'iny tongony iny dia efa nahay namindra izy. Dia nanana faniriany Wilma hoe indray andro any mba ho mpiazakazaka malaza, kanefa dia mbola tsy tena nahay namindra tsara izy, kanefa tao aminy ny faniriana lalina ny mpiazakazaka malaza. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nahay namindra izy ary nanao fanazarantena teny Kianja. Dia tamin'ny taona 507 dia nandeha namonjy lalao olimpika anankiray izy, ary tamin'izay fotoana izay dia nahazo ny medaly alimo izy tamin'ny hazakazaka izay nataony. Efa taona taty aoriana dia mbola nandeha nanao fanazarantena tsy nijanona izy ary tamin'izay fotoana izay dia izy no vehivavy Amerikanina voalohany nahazo ny medaly volamena 3 tao anatin'izany lalao olimpika izany. Na dia teo aza ny zavatra nanjo azy, satria dia tratra ny fanavakavaham-bolokoditra izy, tratra ny fitsaratsarany hafa izy noho ny kilema izay niseho teo aminy teo aloha, dia nahazo an'izany medaly izany izy. Noho ny fanazarantena tsy niato, noho ny ezaky ny manodidina azy, dia tsy nanaiky ny ho kilema iny izy fa niezaka mandrakariva, ahatratra ny tanjony dia nihazo medaly volamena ao anatin'ny fandehanana mihazakazaka mafy. Ny fiainana amin'ny maha-kristiana ary tanora mantoanto dia toy ny zavatra izay niaina ny Wilma. Indraindray dia misy zavatra manery atsika, mahakivy atsika eo amin'ny lalana maha-kristiana atsika, kanefa na izany aza dia amporisihina mandrakarivintsika mampirisika atsika indray aman-dreny ny manodidina atsika mba hanohy hatrany. Indraindray mety hoe kamo isika andeha ho any am-piangonana na misy zavatra manelingelina ny fisainantsika dia eo ihany koa ny fakapana rehetra izay misintona atsika, kanefa izao mila isika ny mandroso mandrakariva. Andriamanitra dia tena tia atsika loatra ary tsy tia nijanona amin'ny mahampanota atsika isika fa tia no amboarina mba hiaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka eny amin'ny lalantsika, eny amin'ny fanamboarana izay ataony atsika dia indraindray mety maharary, indraindray misy zavatra tsy zakantsika, kanefa ny ilaintsika dia ny manaiky ny fanamboarana izay ataon'Andriamanitra atsika dia ny mandroso hatrany. Tsy ho kivy ao anatin'ny fanazarantena tahaka ny Wilma dia tsy kivy mihitsy izy fa niezaka hatrany ary ny tanjony no nitratrariny dia nihazo medaly volamena. Isika ihany koa dia manana tanjona tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay. Mety hoe tsy hahazo medaly volamena tsika eto, fa kosa rehefa ho avy Jesosy dia izy no ametraka ilay satroka diadema volamena eo an-dohantsika dia azo ny fandresentsika amin'izay fotoana izay. Ary ny mahafinaritra dia izao, tsy avelan'ny ady rehetritsika fa omeny antsika ny fanahy masina mba hiaraka amintsika eo amin'ny fanazarantena izay ataontsika isan'andro, dia ny fanahy masina no manome hery atsika mba hahafahantsika manana ny toetra tsara ilaina, tsy hoe akory hoe hovidiana akory ny famonjena, sanatria tsy amin'ny ezaka ataontsika ihany koa fa ny fanahy masina no manampy antsika mba hahatrarantsika ny tsara indrindra dia ho azontsika ilay fandresena lehibe rehefa ho avy tsy ho ela ny tompontsika. Dia toy izay ny fiarahantsika nianatra nandritra ny herinandro iny izay ampirisihina antsika rehetra mba hiantso ny fanahy masina mandrakariva mba hanampy antsika amin'ny hazakazaka izay ataontsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mirary soa ny tanora mantoanto rehetra indray ary
ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo an-tongotrao.